Fa nisy kosa ny olona izay nitondra fitaranana teo anivon'ny CES momba natranga tany Ambovimbe Androy nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary anisan'ny voatonona fa nanao tsindry tamin'ny mponina tany antoerana ny Prime Ministre lefitra androany ary dia nitondra ny heviny momba io ny Prime Ministre lefitra Reboza Julien. Fa ny mampalahelo fotsiny zavatra tsy mitombona no tenena kary amin'ny CES fa tsy namorola tany Ambovimbe na indray maraina azo porosoana izany. Dia tokony nanontaniana farafaratsy ny tena tamin'ny didim-pitsarana iny. Fa io moa didim-pitsarana tsy azo ivalozana dia tsy manina ekeny zany. Fa fantatro ny lalàna, fantatro hatraiza ny azoko atao, hatraiza ny tsy azoko atao. Ny tsy azoko atao dia miteny en plein meeting. Fa za afaka manao t-shirt, za afaka manao kaskety ary tsy afenana zany fa za dia manao ananyery Jodarmapiana. Ny lehibe institution anankiray tany Fort Dauphin mitondra hélicoptère anankiray nanao propagande ho an'i Robertson. Tsisy miteny zany fa rehefa zay aty amin'ny hery dia be teniteny daholo ny olona. On n'est plus d'accord. Zay tsy maintsy manao ananay zahay.